Efa misokatra indray ny fisoratana anarana ao amin'ny MPTC izay fitoeram-pampianarana teny pirenena marobe ahitana ny teny frantsay sy anglisy, sinoa ary ny teny malagasy ho an'ny teratany vahiny. Mampianatra ny taranja informatika ihany koa izy ireo. Ny faraka amin'ny 20 ny volana jolay ho avy izao ny fidirana ho an'ny 3 volana fahatelo. Efa misokatra hatramin'ny 30 jolay ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ny fianarana mandritra ny 3 volana io ary ho an'ny programa azona ny baccalauréat canadienne. Tongava ary misoratra anarana eny amin'ny MPTC Andranomena akaiky ny fiantsonan'ny 194. Nantsiprian'izay. Falmiarabantsika rehetra izay rehetra avy aty amin'ny MPTC. Ny MPTC na hoe Madagascar Professional Training Center dia centre de langue mampianatra izahay ny teny vahiny, teny frantsay, teny anglisy, ny sinoa, eo ihany koa ny teny malagasy ho an'ny teratany vahiny. Ahitana ny taranja informatika ihany koa ny ato amin'ny MPTC. Manana tolotra vaovao be ny MPTC amin'izao an'izao dia ny voalohany aloha ny fidirana ho an'ny 3 volana fahatelo izay manomboka amin'ny 20 ny volana jolay ho avy izao. Efa misokatra fisoratana anarana dia tongava maro ho an'ny cours trimestriel izy io izay azonao réduction 10%. Dia voafetra ny toerana aza misalasala manantona anay. Faharoa dia manana ihany koa izay ny programme canadienne, ny bac canadienne natokana ho an'ny mpianatra malagasy à partir ny classe 3e, seconde ihany koa ny terminale maniry ny anana ny bac canadienne. Dia efa misokatra fisoratana anarana no fangataham-be sy ny maro dia nahembotra ny farafisoratana anarana izay amin'ny 30 ny volana jolay. Ny farany dia efa misy ihany koa misy foana ny examen d'anglais ho an'ireo ankizy izay maniry no fianarana ny ivelany izay anaovana ny anglais académique toy ny language cert, ny CUK-ILT ihany koa. Dia misy foana ny session isam-bolana dia efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ny volana jolay ho avy. Hello, my name is Anta. I am a Chinese teacher. I'm going to speak Chinese very quickly. 大家好，晚上好。我想跟你们说一件事情呢，你们对中国文化有感兴趣吗？如果有感兴趣的话，那么要不要开始学习汉语啊？你们无论已经学过还是没有学过汉语的话，这个没关系，你们都可以来这边来看看我们。你们还有2天，可以好好的准备，因为我们下个星期3就开始学习啊，所以不用忘了，下个星期周3我们就开学了。好，感谢你们，拜拜。 Welcome to Madagascar Professional Training Center. We are waiting for you on the 21st of July. And don't forget, we have the 10% discount for you because your success is our happiness. Thank you. Nous vous invitons à venir vous inscrire dans notre centre professionnel le plus tôt possible. Et n'oubliez pas que si vous venez ici, vous aurez l'opportunité d'avoir des certificats internationaux, que ce soit pour le cours de français, anglais ou chinois. Merci beaucoup et nous vous attendons.